Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Misy paisom-bazahana anankiroa fototra eo an-tokotany vao. Ny fototra anankiray dia madinibo sady mangidy, fa ny iray kosa sady vaventy vono mamy ery. Mena ny voan'ilay paiso mangidy rehefa masaka, ka impiry akory moa vao no mioty eo noho ny atsara tarehan'ilay paiso. Rafitra mihinana manandrana kely nefa dia manary izany avy hatrany satria mangidy tokoa ilay paiso. Ny voan'ilay paiso anankiray kosa dia vonovony somary mena kely rehefa masaka, dia satro ny vao ihany koa mioty izany sy mihinana azy rehefa avy misakafo satria fatratra loatra ny atsarany, sady mamy no be rano ilay paiso ka mila tsy ahalalana ho voky. Indray andro dia hoy vao tamin'indray ny hoe, Dado, fa nahoana ange ilay paiso menamena ny tsy mba mety mamy toy ilay paiso vonovony e, nefa mahafinaritra sy tsara tarehy ery ny mijery azy. Mbola ho mamy izy anaka, hoy iray indray androany. Andeha amboarintsika izy atao grefy. Dia natao izany. Isan-kerinandro dia tonga mijery ilay paiso mandinika izany vao. Inona re no hitranga eo amin'ny rantsan'ireto paiso to maty ireto e? Nijerena nefa tsy maty akory ilay izy ka. Indray andro ary dia nitsimoka kely teo amin'ilay ratsa-paiso. Nitombo ihany izany, nisy ravina ny seho, ary taty aoriana dia nisy vonona melana nanjara nivadika vo, nefa tsy toy ilay voamadinika sy mena ary mangidy intsony, fa nanjary vovaventy mamy be ranony, ary tsy lasa mena be intsony fa nanjary menamena somary vonivony. Hafaliana moa ny any vao ny hinana izany paiso izany. Azontsika handraisana lesona eo amin'ny fiainana tokoa izany a. Tsy hoe nafatotra teo amin'ilay paiso mangidy fotsiny ilay paiso mamy, fa natao mihitsy izay ahatafaray sy ahatafakambana ny ain'ireo azo anankiroa samihafa natao grefy ireo. Dia naniry tsara sady nitompo teo amin'ilay paiso mangidy ilay paiso mamy. Rehefa tonga ny ranokazo eo aminy avy any anaty tany any, ny hanina izay ilainy. Toy izany mihitsy ny fiainantsika rehefa nanao ny fanoharana any amin'ny voaloboka sy ny sampany Jesosy. Hoy mantsy izy hoe, izany tena voaloboka ary ndraiko ny mpamboatra, tomoera amiko ary izaho aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izany voaloboka ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izao aminy dia mamoho be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Jaona 5:20, ny 1 sy ny 4 ary ny 5. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoao am-pofazamalaina, fartomotrany andro izao. Wanaminizatsoko sahairiraia fatsaminao fazavapona voko izao letriza ratsio ianao mitavana sy manururana chini zahay panompona manatitsaotra sy dera fa tsy avelanao itoetra irery tsy misy pitsetra fa tony namana tsy mba arina sady malala indrindra
takachiny sana ny fity avana. Song and Music for Christ. Hoany amin'ny zatoko ireo ndrevitsy miandranao te ampitsakanelo fanampalantenaignatrizay fa hoavyanao hakany voavotra ankehitriny zahay mpanompona manaty tsaotra sy dera fa tsy avelanao etoetra irery tsy misy pitsetra fa tony namanatsy mba arina sady malala indrindra tsy takatriny sana ny fity avana. Zay lay onjany fanantenana hoany amin'ny zayana resakay zatina o ambarao tsy mba mamila fila ilay tompona sarindrindra andramore fisitianamane ankehitriny zahay mpanompona. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. sakafo mahasoa mahasalama mahavelona atolotry ny feon'ny fanantenana. Dia falitafaraka amintsika amin'ny alalan'izao fandaharana izao indray ny radio ny feon'ny fanantenana. Anolotra ny masaka izay nomanina ho anao eto indray izany namanao fanjaniaina miaraka amin'ny Sam eo amin'ny lafiny teknika koa dia meno finaritra ary. Lasary taboara na lasary voatavo indray no nomaninay mba ho aroso anao amin'ity anio ity. Ka ireto avy ny zavatra izay ilaina ahafahantsika mikarakara izany lasary amin'ny voatavo na ny taboara izany. Tsotra, mora hita eny amin'ny toerana rehetra izay alehantsika eny ny zavatra ilaina. Raha toa ka lehibe ny voatavontsika dia eo amin'ny fefany eo no didiny ilaina. Arakaraka ny abetsahan'ny mpihinana izany no anaovana ny abetsany, fa ny fatrany kosa arakaraka ny habeny no omena eto. Raha toa izany ka voatavo eo amin'ny fefany eo, raha lehibe izany ilay voatavo no ilainao, dia mila tongolo Egypta anankiroa isika, menaka roa sotro, voasary makirana anankiray, sira arak'izay sahaza. Raha toa ka tianao ny manao manimanitra amin'ireny karazana fanamanirana sakafo ireny toy ny tongolo maitso, ny kotomila, ny persila sy ny sisa, dia azo atao ny manao izany. Averina indray izany ny zavatra ilaina. Raha voatavo lehibe ny misy eo aminao dia mila didiny eo amin'ny apa-efatra ilay voatavo eo isika. Tongolo Egypta anankiroa, menaka indroan'ny sotro, voasary makirana anankiray, ary sira arak'izay sahaza. Dia anjarantsika izany ny manisy manimanitra fanao amin'ny sakafo toy ny tongolo maitso na ny kotomila na ny persila arak'izay itiavantsika azy, fa ireo izany no zavatra ilaina. Andeha isika iroso amin'ny fikarakarana.
voalohany indrindra aloha dia mampangotraka rano isika, mampangotraka rano tsotra zany, dia voasana ny voatavo, sasana madio tsara dia voasana ny voatavo, dia avy eo kikisana toy ireny mikika karaoty ireny, arakarak'izay itiavantsika amin'ny habeany zany. Rehefa voakiky ny voatavo ka mangotraka ilay rano, dia asoka indray mandeha ampandalovina ao anatin'io rano mangotraka io fotsiny zany ilay voatavo, dia avy eo esorina dia tsihifina tsara. Alaitsika amin'izay ny voasary makirana didina anankiroa, dia esorina ny voany satria mampangidy azy ny voany iny, esorina ny voany dia asiana ho sira. Raha toa ka tianao afaka tsara le marikivy loatra amin'ny voasary makirana iny, dia azo asiana siramamy kely ao anatin'ilay lasosy izay ataontsika. Atao mitombo kely kokoa amin'ny fatran'ny sira ny fatran'ny siramamy. Voasana ny tongolo dia arotsakitsika ao anatin'ilay lasosy efa nomanina teo, ilay lasosy voasary makirana zany, dia asiana menaka dia arorona tsara, dia avy eo afangaro ao anatin'ilay lasary voatavo. Andenga averina kely fikarakarana azy tsotra, mampangotraka rano tsotra zany isika, dia avela eo iny, dia alaina ny voatavo sasana madio, dia voasana, dia avy eo kikisana toy ireny mikiky karaoty ireny, arakarak'izay tiantsika ny habeany. Dia rehefa vita izay ka mangotraka ny rano, dia ampandalovina asoka ao anatin'io rano mangotraka io ilay voatavo, dia avy eo esorina hiala tao, dia avela itsika tsara ny ranony. Dia manomana lasosy voasary makirana isika, voasana ny tongolo dia tetehana madinika, alaina voasary makirana, esorina le voany ao anatiny dia potserina mba hahazoana ny ranony, dia asiana sira, dia raha tianao dia azonao asiana sira mamy kely, atao somary mitombo kokoa amin'ny fatran'ny sira ny fatran'ny sira mamy, dia le voninao zany ireo mba hahafahantsika mahazo an'ilay lasosy, dia arotsakitsika ny menaka indroan'ny sotro, dia arotsaka ihany koa ny tongolo, dia avy eo afangaro tsara, dia araraka ao anatin'ilay lasary na ilay kikina voatavo efa nomanina teo aloha ny lasosy voasary makirana, dia vonina ilay lasary voatavo na lasary taboara hoy isika. Dia mahazotoindray ary mikarakara isika ao atokantrano ao, kanefa mampirisika manokana ny renim-pianakaviana moa indrindrandrindra ny tena mazoto mikarakara sakafo, mampirisika antsika manokana mba hazoto hihinana karazana legioma miloko mavo. Anisany ao anatin'izany zany ny voatavo, eo ny karaoty sy ny sisa. Ny antony dia mba hiarovana indrindrandrindra ny zanantsika amin'ny tsy fahitana takariva. Dia mahazotoindray ary manao fampiarana hitahantsika sy ny asantsika rehetra ny lairaintsika izay ao an-danitra. Amen. Heritage Singers. When they all get together, when they all get together with the Lord, well, they will treat each other like sister and brother. When they all get together with the Lord. Now when the tall and the small get together with the Lord, get together with the Lord. Well, the weak are no longer afraid of the stronger when they all get together with the Lord. Well, when we all get together
He just loves us all the same. His Son died to save us and to keep us in His name. And soon we'll rise to meet Him, and forever we will reign and we will sing, 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 sing now when we You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. When we all get together with the Lord, Well, we will treat each other like sister and brother. when we all get together with the Lord, with the Lord. AWR manolotra ho anao. Feon'ny fonantenana. Ripy any malala, sarotra ho antsika olombelona ny anazava ny fiandohan'ny aina sy ny fisin'izao rehetra izao raha tsy mino an'Andriamanitra isika. Mahavariana ny fanapory ireo manampahaizana milaza fa avy amin'ny kisendrasendra sy ny fiovana miandalana no nanisy izao rehetra izao. Nefa rehefa zoina ny fanazavany dia voamaika koa mahavy-rivotra. Koa aleo mino izay lazain'ny Baiboly ny amin'Andriamanitra sy ny andohan'ny aina ary ny famoronana izao rehetra izao. Tsy ho fantatsika amin'ny fahafenoa ny Andriamanitra mpahary ny lanitra sy ny tany, saingy avontsika mikirana izay kely fantatsika momba azy. Andeha ho tarafina avy eo amin'ny boky ny fiandohana na Genesisy ny faniriana sy ny toetra n'Andriamanitra. Hivavaka aloha isika. Sokafo ny sainay Ray Masina ny an-danitro fa handinika ny teninao izahay. Mitenena fa miaino izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Vavolombelon'ny mpiasa ny banga, hoy ny fitenitsika. Tsara sy tanteraka ny zavatra rehetra ny foroan'Andriamanitra nandritra ny enemana. Andriamanitra ny hatsaran-tarehy izy. Verimerinao amin'ny Genesisy 1 teny hoe, aritan'Andriamanitra fa tsara izany. Tsy vitan'izany fa namorona ny karazana koa izy, izay anisan'ny niantoky ny hatsaran-tarehy. Nanaona tokoa moa raha tsy nisy afa-tsy karazana loko iray teto ambonin'ny tany na nitovy endrika avokoa ny olona rehetra. Azo antoka fa ratsy izany. Samy nasiany karazany avokoa ny zavatra rehetra ny foroniny. Izao ohatra ny lazain'ny Genesisy 1:20. Ary Andriamanitra nahary ny biby vaventy anaty rano sy ny zava-manana mihetsikehtsika rehetra izay efa betsaka ao amin'ny rano samy araka ny karazany avy, ary ny voromanidina rehetra samy araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Arena sy hatsaran-tarehy ny fahasamihafana fa tsy vato misakana. Aokantsika hita hatsaran-tarehy rehefa tojo karazana na fahasamihafana eo amin'ny hevitra, volon-koditra, kolontsaina, ny toetra sy ny sisa. Milaza amintsika ny tantaran'ny famoronana fa Andriamanitra ny tompon'ny aina, ary tsy vitany hoe tompony izy fa mizara aina ihany koa. Izy no namorona ny zava-manana aina rehetra tamin'ny alalan'ny teniny. Hoy izy ohatra raha namorona ny biby isan-karazany. Aoka ny tany hamoaka zava-mananaina samy araka ny karazany avy, dia biby fiompy sy biby mandady na mikisaka ary biby dia samy araka ny karazany avy, dia nisy izany. Genesisy 1:5. Nanorom-ponenana teto amin'ny tany izay niforon'ny Andriamanitra, nizara aina sy hatsarana. Ny famoronan'ny olombelona no faratampony tamin'ny fanorenana fonenana teto an-tany. Andiovaka itsika ho famoronana manokana io. Genesisy 1:5. Ary Andriamanitra nanao hoe, andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. Tsy mba nitovy tamin'ny zava-mananaina hafa ny namoronan'Andriamanitra ny olombelona, fa hafa mihitsy. Tantara izany ny Genesisy 2:7. Vovotany namoronana ny olona sady nofofon'Andriamanitra fofonaina mahavelona. Monina ety an-tany amin'ny alalan'ny endrika sy ny tarehintsika Andriamanitra. Isaky ny mahita olombelona isika dia aoko tsarovana fa endrik'Andriamanitra no eo amin'ny olona io na manahoana na manahoana ny tarehiny. Isika olombelona ny zavaboary faratampony no isika mitondra ny endrik'Andriamanitra, ary dia isika no ivon'ny zavaboary hafa rehetra.
izao no toy ny genesis toko voalohany de ny fahinamroapolo zay novakitsika teo ary aoka izy anjaka miazany rano ao amin'ny ranomasina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany tsy vitany hoe nanome ain'Andriamanitra fa nanome izay ilainy zavaboary ny ihany koa indrindra ilay mitovy endrika aminy izao no voasoratra ao amin'ny genesis toko voalohany de ny ary Andriamanitra nanao hoe indro efa nomeko anareo ny anana manitsambo rehetra izay ambonin'ny tany rehetra ary ny azo rehetra izay misy vo sady manitsambo dia ho fihinana ho anareo izany. Andriamanitra no nanome ny sakafo mbola hanitsika hatramin'izao. Aoka hankasitraka azy rehefa mihinana ireny zava-tsoa ireny isika. Satria ny ara-nonina tamin'ny olombelona Andriamanitra dia tena ny fanakaiky tokoa izy ireo. Naman'ny olombelona izy na dia pahary sy tompo aza. Niresaka mivantana tamin'ireo olombelona voalohany izy. Hoy ny Genesis toko voalohany de ny 7 tapany voalohany. Ary Andriamanitra nitsodrano azy. Nitafa mivantana tamin'ny olombelona ilay nahary azy. Ny fampiraraha mivantana tamin'ny zavaboary vita tamin'ny vovoka masina sy ambony indrindra. Mampianatra antsika ny leson'ny faniretena sy ny fahaiza mifandray izany toetran'Andriamanitra izany. Tsy namorona zavatra tsara fotsiny Andriamanitra fa nizarany tamin'ny olombelona ireny zava-tsoa ireny sy ny andraikitra izay mifandraika aminy. Nomen'Andriamanitra adidy anohy sy aro ny asa famoronana ny olombelona. Hoy ny Genesis toko 4:15. Ary Jehovahandriamanitra nitondra an-dralehilahy ka namponina azy tao amin'ny saha Edena hiasa sy hitandrina azy. Fanomezana sarobidy tahaka ireo zava-tsoa hafa avy amin'Andriamanitra ny asa. Izay tsy miasa fa manimba fotsiny dia tena mpanohitra an'Andriamanitra. Tsy ny endrika sy ny tarehy ihany no mariky ny foninan'Andriamanitra amintsika olombelona fa ny fiasana sy ny fitandremana ny zavaboary ihany koa. Misy fanomezana sarobidy hafa koa nefa ao anatin'io tontolon'ny asa io. Tsy inona izany fa ny fitsarana. Nitsahatra Andriamanitra rehefa vita ny asany. Izao no voalazan'ny Genesis toko 2:1-2. Dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy. Ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony, ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitaha andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany nitsara an'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay niforoniny tamin'ny nanaovany azy. Tsy Andriamanitra manandevo ny Andriamanitra nary ny lanitra sy ny tany, fa manome fitsarana. Nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito, ary nomen'ny olombelona mpanohy ny asany izany andro fitsarana izany. Ripia-ny malala, ny ara-nonina tamin'ny razambentsika Andriamanitra, ary mbola te ara-monina amintsika ihany koa. Aina, sakafo, asa, fitsarana, fifaliana, fiadanana no fanomezana atolony an'izay manaiky ara-monina aminy. Ampandrofeom-ponao izy ary asaovomoninao fa ho sambatra ianao. Hivavaka isika. Rainay masina ny an-danitra misaotra no misoa sesehena ny foroninao ka natolotra ao anay. Monena ty anatinay ary soraty eo am-ponay ny sitraponao. Ampianary mandrakarivo izahay mba tsy ho mpanimba ny zavaboary tsara ny foroninao, fa mba ho mpanohy sy mpiaro raha ny asa masina izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
boîte postale 700 Antananarivo 100. Feon'ny piaino. Feon'ny piaino. Mankasitraka ny fanarahanao ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana na ny AWR amin'ny alalan'izao fandaharana natokana handrenesana ny feon'ny piaino izao. Namana fanjaniaina no anolotra izany ho anao eto miaraka amin'ny teknisianina Nardina. Manana vahiny roa isika ato anatin'ny fandaharana. Hitondra voandalana ao antsika izy ireo koa manasanao hiaino finaritra. Eto mpanomboana ary dia entinay any amin'iny faritra Antalahy iny ianao. Andre fijoroana vavolombelona miaraka amin'ny renim-pianakaviana anankiray mba hifampaherezantsika. Iza moa ny anaranao tompo? Soanariety Beviavy, avy Kapesty faritra Antalahy. Ya, ambanivohitra. Dia nefa ny tonga tia mananara. Ie, tonga tia mananara zay mivahiny. Mivahiny. Misy fijoroana vavolombelona ve azony Mariety zaraina amin'ny piaino? Joroako vavolombelona eto ka zegny momba ny tokantragnonay. Satria tamin'ny 2018 zegny narary zegny za. Narary nafy. Mandeha l'hôpital fahankakaiky zay zegny zay tsy mety mazahody sitra. Or le docteur andianana sy ny fianakaviana zegny magnirika zay hiala amin'Andriamanitra fo andeha amina moasy. Fo zay zegny tsy niova, tsy niala tamin'Andriamanitra ary Andriamanitra niezaka mamangy zay mba tonga zaheo tsy sintakazy. Rehefa tsy nety nazahody na sitrana amin'izay zegny zay lasa nifindra faritany, nifindra toerana, niala tamin'ny tany zay nisy zaheo, lasa nandeha lavidavitra hely. Tonga tany amin'izay zegny zaho nahazo tafiditra talôpitaly, nahazo aody. Rehefa sitrana amin'izay eky niboaka avy talôpitaly. Nody amin'izay zay. Rehefa tonga tamin'ny tanànanay amin'izay zaheo tsy ampy lera raiky latsaka tan-drano zany tanay io naty. Ianao voavoaka ny hôpitaly? Iandro niboaka avy talôpitaly. Na za mbola tsendriky izy ka nahandro edy mbola tsendriky hiagnanandeva handro latsaka tan-drano zany kanay. Motonomboana eo nagnatrika izay tamin'ny toerana nisy zay eo mitondra zazy io nandeha talôpitaly satria mbola nisy egny hely zay izy karaha lasa fankilifany devolan-tena mba hatonga an-tena
kivy fô zegny izy fô efa tsy fiahignana tokony ho avelona azy fô noho n'izay nafana fô mbola nitondra izy talopitaly fô paripombiana tagny zegny afaka fahignana anazy naty izy rehefa naty amin'izaiky zegny izy nangataka fampaherezana tamin'Andriamanitra zay mba hatonga zahay tsy ho kivy fô Andriamanitra no mba zahay mbô natonga zahay tsy miala taminazy ary problème le nahazo zahay io mitondra herim-ponoana taminay isan'andro tsy maintsy mianatra tenin'Andriamanitra fô zegny zay avy amin'izay aloka za hoandry navy mianatra za tsy tafandry zaha izy ka tsy avy mianatra tenin'Andriamanitra tsapoko zegny fô Andriamanitra nampahery za ary teny tegna tiako vakiana matetika mitamberiny an-tsaigna zegny tantaran'i Joba satria i Joba zegny teto ambony tany mpanan-karena izy ary nananjanaka nampiasa olo nisy fitsapana zegny nataony Satana taminazy satria Andriamanitra ndraiky Satana zegny nikoragna izy io izy Satana ianao magnamia fanagnanazy magnambinazy fô mahatonga izy tsy miala aminao fô izy ka tsy arovanao izy kefa miala aminao edy zegny nataony Satana tamin'Andriamanitra ozy Andriamanitra izy lala maro noho izy matatro za izy tsy miala aminao izy na ataonao manakory fanagnanazy zegny nataon'Andriamanitra tamin'ny Satana izy ka magnan'izay ozy andeha agny za ozy Satana mindao ozy Andriamanitra tonga temin'izay zegny izy ny teny Satana zegny fanagnany Joba jiaby ary mbola narary izy fa raha nivolagn'Andriamanitra taminazy fahignana anazy fô izy azy kitinao zegny nataon'Andriamanitra tamin'ny Satana rehefa nagnany amin'izay boka fahignana fandaran'Andriamanitra izy azy kitiny io tsy sakiny boka andegnan'izy fô nataony era tampony nampahory Joba ke i tantaran'i Joba amin'izay zegny matetiky vakiky mbô mampahery zaha na ny Joba ho za zanaka fondro fito zegny ampiasa na fanagnana na minjika na za mbola zazaraiky ary zegny za raha vavonjy za tsy maintsy atolotra Andriamanitra aminahy ary tokony zaha no fato fa noho ny fanondrampon'Andriamanitra taminaha lasa zanako ry zegny ny maty satria tsy sakana tsy azahoan'ny fiainana mandrakizay fô zaha mbola misy saka za tamin'ny fotoanan'izy io mbola tsy vita batisa fô za fotoana zao efa vita batisa ary efa ara-dalàna zegny vadiananay noho ny zegny Andriamanitra le nomba zahay natonga za vita batisa satria nambininy zegny zahay izy ka tsy nambininy zahay tsy tiany zahay tsy vita batisa zegny za tsy ara-dalàna vadiananay nitondra fampaherezana ho anao zany tsy netikivy ianao ninona fisedrana niseho teo amin'ny fiainanao fa vao mainka nampiroso anao ie mainka nampiroso za satria karakarazana raha fitsapana zegny le problème nataona Satana boka nagnan'izy karakarazana raha fitsapana anakory izy ka ataoko raha teo ty magnanakory olo ty satria izy ka tsy azony tamin'ny zanarary zegny zaha andeha ifandriana amin'ny zanakanay ry ao ka nagnanay satria talagn'olonay izy za ataonao araiky sy volana araiky sy ndroa herinandro nagnan'izay afitranao na ino zegny problème mahazo na ory na finaritry ankaiky atsika foana Andriamanitra ary izy mampahery atsika miara mifaly amin'izay faly miara ory amin'izay ory satria Jesosy teto ambony tany zegny tsy nagnavakavaka ary na izy an-danitra ka zegny tsy magnavakavaka atsika ka na sahiragna na manambola na malahelo na ravo fô izy raha tsy misarika atsika raha tsy misarika izy atsika dia misaotra petsaka indrindra Mariette merci tsy fisaorany eny ary ivadika kely any amin'ny faritra andrefana any indray isika hiaraka amin'ny mpiaino ny feon'ny fanantenana anankiray izara ny fanandramana nataony vokatry ny fiainona ny AWR teo amin'ny micro ny namana Elion
minofinaritra. Sotran'Andriamanitra isika namentsika tombonandro afaka midiran'Andriamanitra isika noho izany satria noho ny fahasoavany irery ihany no afatsika mahazo an'izany tombontsoa lehibe zany. Ao anatin'ny fandarana fenom-piaino isika manana vahiny isika vahiny efa mpiaino AWR nadritry ny taona maro. Faly miarabanao namana nana. Faly miarabanao namana Elian ary faly miarabany mpiaino AWR rehetra maneran-tany. Andriamatonana azahoazana Tananarivo moa faritra misy anareo raha miala eto Tananarivo. Raha miala eto Tananarivo zany dia mahazo an'iny route nationale numéro 1 Tsoromandidy iny. Miala eo Tsoromandidy indray 570 km mianavaratra. Ny Tananarivo Tsoromandidy moa afantatritsika hoe mandalo an'iny Ameritsatosika ary Vomamo. Fa ny avy eo Tsoromandidy mianavaratra makany aminay zany mahazo tanàna atao hoe Abevato, zay ny be mpafantatra. Io amin'io Abevato no misasaka latsaka kely ny lalana makany aminay. 570 km miala eo Tsoromandidy, misy an'io tanàna Nakarahara zay misy anay io. Inona no tena mampiavaka ny tanàna Nakarahara mba azonao zazazaina mpiaino antsika ve? Ny tena mampiavaka ny tanàna Nakarahara zany voalohany indrindra aloha ny tena fototra fiveloman'ny olona voalohany indrindra dia ny fambolena. Faharoa manarakarak'izay dia ny fiompiana indrindra ny fiompiana omby. Fa anisany zavatra anankiray mampiavaka ny tanàna Nakarahara io ihany koa dia ny fisian'ny volamena. Ary betsaka ny olona izay mitrandraka n'izany volamena izany mba ho fitadiavam-bola eo amin'ny fiainana. Ho anao manokana sy ny fianakavianao inona ny fivelomana mahatonga anareo mipetraka any Nakarahara? Ho anahy manokana sy ny fianakaviako zany fivelomana izay mahatonga anay mipetraka any amin'ny tanàna Nakarahara dia ny fambolena sy ny fiompiana. Zay ny tena fototra hivelomana ihany. Manao na fandriampahalemana? Fandriampahalemana amin'ny ankapobeny any aminay aloha zany dia arak'le filazan'ny olona hoe zone rouge indrindra amin'ny resaka asandalo. Fa fanjakana moa zany efa nametraka maramila any amin'ireny fahatra ireny. Fa rehefa misy ny fotoana kely hoe lany miaramila eo an-tanàna noho ny antony arakasa sy ny ara-panjakana dia amin'izay fotoana zay dia tena manararoatra mihitsy ny dalo mamaky tanàna, manapobasy mihitsy arany. Misy makatsokosoko fa misy tena manapoka basy ary dia mampiorory ny mponina any amin'izany tanàna izany ary mila firaisankina be mihitsy zay eo amin'ny mponina. Fa raha tsy mirahina ny mponina dia ataon'ny zareo lasibatra mihitsy. Fa zavatra mahafinaritra aloha raha ohatra ny eo tanàna anay manokana dia tena mirahina mihitsy ny mponina amin'ny ady atao amin'ny asandalo. Ao ny fomba fisehoan'ilay hoe firaisankina ny mponina rehefa tonga ny dalo. Ny firaisankinan'ny mponina zany dia efa misy fomba hoentin'ny tovolahy hoe ohatr'izao ny fomba fiaditsika. Raha sanatria miakatra ny dalo dia ohatran'izao ny fomba fiaditsika. Anisan'izany ohatra hoe raha sanatria miakatra ny dalo dia tsy tonga dia miatrika an'ilay dalo fa tsenaina any aloha. Mamoaka omby izany ohatra hoe mivoaka ny antsinanana ny omby dia tonga dia miazakazaka mitsena loha lalana ny tovolahy. Zavatra mahafinaritra aloha raha ohatra ny eo amin'ny tanàna Nakarahara amin'ny ankapobeny dia tsy dia mahomby loatra ilay asandalo na dia miezaka ary zareo. Matetika zany tao nisy dalo niakatra fa tafaverina foana ny omby noho ny firaisankina ny mponina indrindra fa ny tovolahy. Mandre AWR ve any amin'ny faritra misy anareo? Mandre AWR soma tsara mihitsy any amin'ny faritra misy anay ary sorana lehibe Andriamanitra ny amin'izay fa na dia alavitra ara na dia atao hoe zone rouge ary dia mandre ny afatra Andriamanitra amin'ny alalan'ny AWR tsara mihitsy any amin'ny toerana misy anay. Efa ela nareo no efa ela raha ohatra na manokana zany zao dia efa tany amin'ny 20 taona lasa tany efa nieno ny AWR. Inona ny tombontsoa azonareo avy amin'ny fianonan'ny AWR? Ho an'ny fianakaviako manokana ny tombontsoa azonay avy amin'ny fianona AWR voalohany indrindra aloha dia ny ara-panahy. Zay aloha voalohany indrindrany. Raha ho anahy manokana zao dia tena nanampy betsaka ao anahy eo amin'ny ara-panahy ny fianonan'ny AWR satria fomba fanaoko hatramin'izay ary mbola manao an'izany moa na amin'izao ary dia mandray atsoratra. Raisina tsoratra le fampianarana rehetrarehetra, ezahana ihany koa ny fanazavana, ezahana raisina tsoratra. Eo ambany fahasoavan'Andriamanitra dia ezahana iainana le torohevitra, dia ezahana ihany koa ampitaina amin'ny hafa indrindra fa ny mpiray fanantenana. Misy fiangonana zany aminareo? Misy fiangonana eo amin'ny tanàna Nakarahara, fiangonana Adventiste. Misy fiangonana Adventiste? Firy membre ao anatiny io?
farafakely angamba eo am 5 eo ary ny andraikitra ao anatin'izay ny andraikitra ao anatin'ny fiangonana de lolona voalohany zao tamin'ity taony ity. manahoana zany ny fomba hitorianany filazantsara mifaritra Ankarara ho an'ny fiangonana Ankarara. Fomba fitorianany filazantsara ho an'ny fiangonana Ankarara voalohany indrindra aloha de zay manao an'le atao hoe porte-à-porte tokatrano tety varavarana. Misy koa fotoana anaovana conférence kalamanjana de anisan'ny fomba anankiray zay ho an'ny tokatranonay manokana moa zany fiasanay de nisy fotoana hoe amin'ny maraina meno AWR de amin'ny riva hoentina ny tokatrano le olona le radio zany hoe resahana de ny atoandro aloha le olona hoe maniry zay mba hitondra radio aty aminareo amin'ny iaraka iainy fandaharantsika indrindra amin'le programa manokana misy programa manokana reny atao amin'ny AWR ohatra hoe conférence fandarana mitohitohy anisan'izany zao no ohatra hoe indisan'ireny le herinandro fanapahan-kevitra bokin'ny apokalipsy de hoentina ny tokatrano le olona misy le radio de miara-miaino ary de zavatra mahafinaritra hoe lina ny olona ary sorana lehibe Andriamanitra fa ho an'ny fiangonana Ankarara manokana de nisy olona resy lahatra tamin'ny alalan'ny fiainonany AWR na ny radio adventiste maneran-tany. Eo amin'ny lafiny hafa satria misy fandarana betsaka mandeha amin'ny AWR, fanabeazana, fahasalamana, fambolena, fiompiana, misy tombontsoa ho azonareo ve avy amin'ny zavatra azo raisina ve avy amin'ilay izy? Tena misy ary tena isorana lehibe mihitsy Andriamanitra satria ny AWR moa zany de mafoaka ny lafim-piainana manontolo mihitsy. Efa voaresako teo ny ara-panahy fa ao anatin'izay koa ny fiompiana sy ny fambolena, ny fahasalamana, ny fanabeazana. Ny tena moa zany tatsahy miaina amin'izay fambolena sy fiompiana zay ato amin'ny AWR nefa de tena misy torohevitra betsaka mihitsy momba ny fiompiana, momba ny fambolena. Anao ohatra anankiray fotsiny azy zao efa naheno tetiny amin'ny hoe fiedina amin'ny barika koa teto amin'ny AWR de ezahany reny raisina tsoratra de ezahana ampiarina ary de tena manampy amin'ny lafiny betsaka raha ho anay manokana zany raha ho an'ny tokatranonay manokana de tena tombontsoa lehibe ho anay mihitsy ny miaino ny AWR ary zanako zao efa eo amin'ny sehatry ny fahatandrorana ny zanako voalohany de ao moa misy torohevitra betsaka momba ny tanora de tena isorako lehibe Andriamanitra fa tena liana le zanako amin'ny fianonana le torohevitra momba ny ho an'ny tanora ary anisan'ny manampy be ho anay zany eo amin'ny fitezana ny fianonana ny AWR de ao anatin'izany koa ny fahasalamana betsaka nefa eny torohevitra fananarana ihany koa anisan'ny raisina amin'ny fandaharan'ny AWR de raha ho anay manokana zany resy lahatra mihitsy fa ty AWR ty anisan'ilay anjely telo voalazan'ny apokalipsy izay mitory ny afatra maneran-tany tena isorana lehibe Andriamanitra fa raha eo an-tanànanay aloha de mahazo tsara mihitsy ny AWR ary mbola maniry zay hoe mbola itoy izay fiaraha-miasa amin'ny AWR amin'ny alalan'ny fampienona ny mpiaino amin'ny asa fitoriana zay. Misy ve fanamariana ataonareo fanatsarana ny fomba fiasa miaraka amin'ny AWR? Isorana moa zany Andriamanitra fa efa misy ireo FM zay mandefa ny fandaharan'ny AWR. Ny fandaharana aloha ngamba raha ho anay manokana de hoe feno na de atao hoe tsy zato isan-jato sy tsy tanteraka ary fa raha ho anay manokana de hoe feno ny fandaharan'ny AWR ary isorana lehibe mihitsy Andriamanitra ary ho anay manokana moa zany de matetika hoe mivavaka ho an'ny mpiasan'ny AWR mba hidiran'Andriamanitra atsehatra satria anisan'ny manafaingana ny fiavian'i Jesosy tsy ho ela mihitsy ny fiainona ny AWR sy ny fiasan'ny AWR eo amin'ny fiainana. Afatrafatra petraky misehoananao an'ny mpiaino antsika de ozy izy hoe natao ho an'ny olona rehetra ny AWR ary tombotsoa ataoko ngamba fa ny mpiaino ny AWR rehetra anisan'ny samy nahazo tombotsoa na hita fitahiana ka de mahazo toa miaino ny AWR satria fomba fiasan'Andriamanitra zay anafainganana ny fiavian'i Jesosy tsy ho ela itsony ity AWR ity ho an'ny tompona andraikitra de mampahery ary mitrotro ambavaka mba ahita fitahiana avy amin'Andriamanitra amin'izao asa masina napetrak'Andriamanitra aminareo zao fa de mahireza ary Andriamanitra ny fitahiana ny ombanareo eo mpanatanterana zao adidy masina napetrak'Andriamanitra aminareo zao. Mba tiako angatahana zany de hira anankiray
irany le ardian fonisa reo vao mahina ny hira zany raha ohatra namanokana dia azoko sary a-tsaina mihitsy ny fijaliana ny retan jesosy noho ny fahotako dia zay ny mba hira mbangatao eny ary dia atolotra antsika mpiaino rehetra zay hira nangatahany namanana anazay a manao mandra-peona ho amin'ny manaraka indray a ny fandarana feon'ny mpiaino AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Angata Pamilana
akoatry ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. faneteninao no fahamarinana. taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. manasanao ny mpiaramianatra aminao kalebandretsikivy anaraka ny toy ny fandalinana ny amin'ilay teny fikasana nataon'andriamanitra tamin'ny abrahama teo an-tendromohitry mori no lohateniny fianarantsika anio. nozahantoetra i abrahama inona no hevitra izany ary inona ny lesona ara-panahy sy tonina avy amin'ny toejavatra mahatalanjony io. andeha rahantsika mamaky ny genesis toko 2 andiny 1-10 sy ny hebreo toko 1-17 genesis toko 2 andiny 1-12 ary rehefa afaka izany zavatra izany dia nizahan'andriamanitra toetra abrahama ka hoy izy taminy: ry abrahama ô, ary hoy izy inty aho, ary hoy izy ento ny zanakao ny lahy tokanao izay tianao dia Isaka, ka mankanesany amin'ny tany Moria ary atero any izy ho fanatitra dorana eo amin'ny tendrombohitra anankiray izay holazaiko aminao. Ary ny fomaraina koa Abrahama dia nanisy laseliny borikiny ka nitondra zatoviny roa lahy koa niaraka taminy sy Isaka zanany. Ary namaky ny hazo ataina amin'ny fanatitra dorana izy dia niainga ka nakany amin'ny tany izay fanalaizan'Andriamanitra taminy. Nohony tamin'ny andro fahatelo Abrahama dia nanompo ny masony ka nahatazana ny tany tery lavitra ery. Ary hoy Abrahama tamin'ny zatoviny: mijanony eto amin'ny brika ianareo fa zaho sy ny zazalahy andeha ankiry, ary ivavaka izay dia iverina eto aminareo indray. Dia analan'i Abrahama ny hazo ataina amin'ny fanatitra dorana ka natataony any Isaka zanany, fa izy kosa nitondra ny afo sy ny antsy teny an-tanany, ary dia niarana andeha izy mianaka. Ary Isaka niteny tamin'ny Abrahama rainy ka nanao hoe: rikako eo. Dia hoy izy: inty aho anaka. Ary hoy izy: inreto ny afo sy ny kitay, fa iza kosa izay ondry atao fanatitra dorana? Fa hoy Abrahama: anaka, Andriamanitra no ahita izay ondry atao fanatitra dorana. Dia niarana andeha izy mianaka. Ary rehefa tonga teo amin'ny tany izay efa nilaizan'Andriamanitra taminy izy, dia nanorona ny alitara teo Abrahama ka nandahatra ny kitay, dia namatotra ny Isaka zanany izy ka nametraka azy tambonin'ny alitara teo ambonin'ny kitay. Ary Abrahama naninjitra ny tanany ka nandray ny antsy mba amonoany ny zanany. Fa niantso azy ilay anjelin'i Jehova tany an-danitra ka nanao hoe: ry Abrahama, ry Abrahama ô. Ary io kosa izy: inty aho. Dia hoy izy: aza maninjitra ny tananao amin'ny zazalahy, ary aza maninona azy akory ianao, fa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao dia ny lahy tokanao. Inona koa nambaran'ny Hebreo toko 12:17. Finoana no nanateran'i Abrahama ny Isaka raha nizahan-toetra izy. Eny, ny zanany lahy tokana no naterin'ilay efa nandray tsara ny teny fikasana. Nibaikoin'Andriamanitra i Abrahama mba hanolotra ny Isaka ho fanatitra ho dorana. Tsy mifanohitra tanteraka amin'ny fitsipika manandanja ao amin'ny baiboly ve izany hoy ianao? Izany tokoa, satria raha ran'Andriamanitra tsy hanao fanatitra olombelona tahaka azy ireo ny olony, ka hanolotra izany ho fanomezana ara-pivavahana. Koa nahoana ary Andriamanitra eto no mizahan-toetra ny Abrahama amin'ity fihetsika sarotra dia sarotra ity? Tokony ho fantatsika aloha ny hevitry ny hoe fizahan-toetra ao amin'ny baiboly. Rehefa izany dia ho takatsika ny hevitry ho toejavatra sarotra io. Ao amin'ny baiboly dia misy heviny roa ny fizahan-toetra. Ny heviny voalohany dia ny mba hanehoana aminao ny hevitra ao am-ponao. Ny heviny faharoa dia ny mba hanehoana ny famondrampon'Andriamanitra amin'ilay olona zahan-toetra. Eto amin'ity fizahan-toetra ity ary dia mitsapaina ny fatokian'i Abrahama. Raha fo ny Isaka dia ho very ny taranaka izay ho azony avy aminy. Natokian'Andriamanitra nefa Abrahama, na dia tsy takany aza ny hevitry ny fizahan-toetra azy. Tsy izany raha teo moa ny tena dikany hoe finoana. Izany indrindra. Mahatoky an'Andriamanitra isika, na dia tsy hitantsika aza ny zava-mitranga. Tsy izay zavatra tolontsika an'Andriamanitra loatra no mamaritra ny finoantsika.
marina fa zava-dehibe ny fanolorantsika ny tenantsika ho fanatitra velona araka ny romanina toko 2 fa ny tena finoana maran'ny baiboly dia ny fahatokitsika an'andriamanitra sy ny faneketsika ny famondram-pony maimaim-poana amintsika. Hitantsika amin'ny tendrombohitry Moria izany fahamarinana ara-baiboly izany. Jereo ny zavatra tsara nataon'i Abrahama tamin'ny fiainany talohan'izao fanandramana izao. Nanao asa tsara maro tokoa izy, tsara fanahy izy sady nanampy ny hafa. Amin'izao fotoan'izao izy dia mandeha ho eny tendrombohitry Moria miaraka amin'ny zanany lahy. Azo antoka fa izao dia izao dia niteraka alahelo taminy teo am-pieritreretana izay anjony zanany. Ireo asa tsara rehetra ireo nefa dia tsy ampy amonjenan'i Abrahama. Inona tokoa moa ny tranga? Tsy nivonoana Isaka, fa nanolotra ondrilahy ho solo ny Andriamanitra. Io ondrilahy io dia maneho ny lala tokany famonjena, ary tsy izy izany fa Jesosy. Maneho amintsika ny famondram-pon'Andriamanitra ihany koa io tantara io. Tsy mahavonjy antsika ny toetrantsika tsara, fa ny fankatoavan'i Jesosy irery ihany. Azonao vakiana koa ny Efesiana 4:7 sy ny Romanina 4:17. Ry mpiara-mianatra namana, niseho teo amin'ity fanatitra nataon'i Abrahama ity, mitao am-pony dia nifadokiana tanteraka an'Andriamanitra. Ahoana ny amintsika rehefa mitaky antsika hanao zavatra tao mifanohitra amin'ny sitrapontsika ny tenin'Andriamanitra? Aoka samy isaintsainany amin'izany, sady izay koa no isarantsika androany. Mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny toyn'izao fianaran'izao ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andritsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.